Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 3:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 5 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Halleluia. Dia amin'ny fifaniana lehibe indray lasina vamalany ny amintsika amin'izao fotoana izao dia tahaka ny mazatra dia faly mihitsy ny tenako mihaona aminao eto ary dia manonona ny fiadanana Tompo amintsika tsirairay avy izay tratranso eto androany. Ny taran'Andriamanitra ny kasika antsika tsirairay avy ary izao ny fantaro hoe ataovy ao an-tsainao mihitsy androany fa tsy mba kisendrasendra ny atongavanao eto ka iona antsika eto androany fa efa tena programa matipaika an'Andriamanitra zany raha lasina vavimarara. Ka dia raha tonga eto ihany ianao dia araroto ny fotoana ahafahanao miaina ny tenin'Andriamanitra, ahafahanao miaina milomano anaty tenin'Andriamanitra. Fa zany no ataontsika eto androany ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Adiny ilay sasany hoe raha antsika eto androany tonga soa eto amin'ny vavaka fiambenana ianao maretatra amin'ny farany. Raha iso fahasoavanao anao hoe anotory ianao rehefa avy eo dia avy ny tenin'Andriamanitra. Hiatrika tontolo andro ianao raha pitso efa nilohavana tenin'Andriamanitra sy fampaherezana ka dia matoky sy mino fa ifampaherentsika amin'ity androany ity. Tonga soa dia raha mampahery anao eto androany dia tonga avy indray raha pitso fa tsika dia eto isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma manatin'izao fotoanantsika vavaka fiambenana izao. Arabaina koa nareo izay efa paketo tonga soa matsara amin'ity fotoana ity dia arabaina manokana raha nabavitsika raha nambintso makirinina niditra voalohany teto androany. Dia miditra voalohany moa dia mena tsodrano mahafinaritra be zafady tompo. Nambintso makirinina Koweity no niditra voalohany dia miara-mahazo tsodrano aminazy ny Koweity ao Arabia Saodita, Chine, Madagasikara ary any Oman. Isaia 5:20 antsika moa dia miodikodina eo amin'ny Isaia foana matetika be ao ny rahantsika tsodrano. Isaia 5:20 4:17 no tsodranonao androany no nabavy makirinina. Isaia 45:14-17 no tsodrano menanao androany. Aminaran'i Jesosy manao hoe izao no lazain'i Jehovah vokatry ny fisasaran'ny Egypta sy ny tombotsoan'ny Etiopia sy ny Sabianina olona lava-tsanganana. Afindra ao aminao ka hoaninao izany ary anaraka anao ireo avy amin'ny gady izy ary kohaka andady ao anatrehanao ka hifona aminao hoe ato aminao tokoa Andriamanitra tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Manana tokoa fa ianao dia efa Andriamanitra miafina, dia Andriamanitra ny Israely sady mpamonjy omey andrasaingahay izy rehetra eny andeha mikenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra. Fa ny Israely kosa dia voavonjin'i Jehovah amin'ny famonjena mandrakizay tsy menatra na angahay mandrakizay ianareo. Lavalava le izy fa mamy dia mamy ho aminao ane izany tsodrano izany. Raiso amin'ny mpifaliana, raiso ampinoana, fanomenanao ampinoana raha nabavy makirinina. Halleloia.
narakaraka amin'ny makirinina tao a tiana rakoto arzaka to France Marie Angela Oman tahiny Jesosy Mirarandriamalala Madagasikara tiana siriko koa Chine Aimé Manambotso France Mampionina Kiradio France Lovlitina France Koda Léonie Koweït Kadaka Malala France Tojo Allemagne Angèle Pagès France Andrea Njafinyasina Madagasikara Velserina France Tongasoa Lantinina Botinavao Liban Nashimi Koweït Rantanina Marie Charline Madagasikara Asany Apostole Madagasikara Vavoniova France Razana Monica Koweït Jessica Patici France Emily Rodriguez Arabie Saoudite Zinara Andrena Solo Chine Rambinitso Makriny efa voalaza teo Alléluia Jesosy Noeriko Koweït Zamina Camarade Jesosy France Ando Andry France Kodanela Belgique Marie Eulalie Koweït Erika Rak France Someva France Artisanay France Artisanay de Madagascar Razana Zo Sylvie Arabie Saoudite Marie Jo États-Unis tonga soa isika menakavy maharetatra amin'ny farany daholo dia Andriamanitra ny mombantsika tsirairay avy. Halleluia. Antsika hiditra amin'ny milohan'ny zava-drehetra aloha antsika metraka ty fotoana ty ampelantanan'Andriamanitra ka mampandrotsika nambavintsika Rodine Marie any avany Koweït izy nitolontsika anatin'ny vavaka fanomboana amin'izao fotoana izao dia avy eo amin'ny fandarantsika. Ny tompona nambavy Rodine anao avy hatrany ny fitenenana. Mbola faly miarahaba pastera menakavy ny tenako ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy tafahoana amin'izao fandarana vavaka fiambinana izao mbola hiara hivavaka antsika apetraka antsika eo am-pelantagnan'Andriamanitra ity fotoana ity satria araka ny tenin'Andriamanitra milaza hoe ankina amin'ny Jehovah nesanao mba ho lavrary izany ary tany ho tanteraka izany satria mila ankinitsika amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay ataontsika ny dia mbola hiara hivavaka antsika. Tompo Ray Masina tsara indrindra mbola faly misaotra midera mankalazy ny anaranao izay satria lehibe ny fitiavana izay omenao anay tsirairay avy ary ny famindram-po koa omenao anay tsirairay avy ny tantanana sy narovanao nandritra ny tontolo andro ka tafahoana amin'ity fandaharana vavaka fiambenana izao satria na tompo dia miteny hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo dia mitorivo filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atabatisa no vonjena fa izay tsy mino no hialohana. Hitory amin'ireo namanay izay mbola tsy mahalala anao, hitory amin'ireo namanay izay mbola tsy maheno anao, dia mba hahafahana izy ireo ahazo izany famonjena izany, mba hahaino hafatra avy aminao, ary hankatoy izay teny izay entiny eto. Reto mpanompona izay hitonga izany hafatrao, ato ny mpanompona izay hitory teny ato ho tanteraka izany, ato ny mpanompona izay pastera hamela belatra izany teny izany, ato koa ny mpanompona izay tonga ny vavaka firenena, anjaka tompoan'ny fony tsirairay avy, aoka ny ranao Jesosy handrakotra eto, aoka ny fanana masina hibitsika ao am-poniny izy ireo, ary sy izahay rehetra izay hiainy izay nahavitra izany, mba hafahany hankatoy sy homina ary mba hahanana fanantenana eo amina mandrakariva. Tantera tompo izay fotoana eto, engane tompo ny namanay izay mbola tsy tonga eto anany hanafaingany dian'izy ireo, ka tonga soamantsara eto, ary ny connexion rehetra dia aoka ny ndrakofanao amin'ny rana Jesosy mba handeha tsara tsy ho tapatapoka indrindra ny fitaovana izay entiny eto apetraka eo am-pelantagnanao izany Andriamanitra. Voninahitra riry ihany ho anao Andriamanitra, fiadanana kosa ho an'ny tsirairay avy manjaka Jesosy malala fa mila anao izay misaotra reo. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Rodine tao anatin'izay vavaka izay nentinao teto izay. Dia Andriamanitra manankirepasoavana mamaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany Rodine mahereza hatrany amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Mbola iraba olona ihany antsika mialohan'ny antsika hira anankiray. Halleluia. Fontaine Lalanirina France, Geneviève Andriamananjara France, Yama Odile Koweït, Fabiola Zanakadapa Koweït, tahiny Jesosy nareo menakavy, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Jonathan Miartsoa Allemagne, tonga soa Jonathan,
dia maharitatra amin'ny farany daholo Jonathan moa dia ho tenenina izany hoe maharitatra amin'ny farany ihany koa Sondola Koweït Côte Léonie efa nyteneniko teo Tina Rakoto Arzaka France hitody Raonso France tonga soa alleluia eny ary lotsika hanao hira anankiray atolotra fitiavana ampianareo tirity rehefa maino izy ity dia olona roa tena mba tsaroako ny voalohany aloha amin'ny rahalahy tojo voaniditra teto voalohany dia tadidiko izy nyteny hoe tiako be mihitsy zay izy izy asana mbola tia ny tirity na tsy tia intsony dia tadidiko faharoa tamin'ny tirity misy ranabavy izay teto niaraka tamintsika teto taloha mpanaraka ny fandarana antsika teto dia après rehefa nodimandry ny vadiny tamin'izany fotoana izany dia teto nainony antirity voalohany rehefa nodimandry moa vadiny dia zahako nandeha nanotrona azy tany anisan'ny andro vitsivitsy dia tamin'ny fandevenana tao amin'ilay toerana ilay nanaovana ilay fandevenana izany dia tsy tehirizinao ka dia tao amin'ilay fandevenana satria ny insinerena moa nidorana ilay razana dia teo am-piandrasana ny zavatra rehetra vita ny fitaombavaka amin'ny teny frantsay satria vazaha ilay vadiny dia tirity foana natao hoe enina mena dahy eto angamba izay ny gasy tao anatin'io any io fa vazaha tao satria olona malaza be koa ilay raha mbola sendra mijery eto anao ranabavy dia mikopa tananao anao ka ilay vadiny olona malaza be tao Frantsa teto dia be olona mihitsy fa rehefa tahapitra ny fitaovam-pivavahana vazaha dia nalefa tao amin'izay tirity dia avy any vazaha mihaino ilay tsisy fantatry ny vazaha inona lazay izany izany fa izay enina mena dahy mitomany izy maheno an'ity teto mba nahainony an'ity tirity teto ny nahainony an'ity tirity dia ilay anona izy pastera ino izy mba alefa aloha izy ilay rino mba alefa teto amin'ny fandarana nahainony an'ity tirity voalohany dia nampahery azy tao anaty hira dia ndao alefantsika izany izy izany dia kopatanina ho anareo rehetrarehetra izay tia an'tirity ihany koa atolotra mpitiavana ampianareo dia aoriana izay teo ditra amin'ny ten'Andriamanitra isika hoentin-dranabavintsika mihaja ao Madagasikara ny hitondrantsika ten'Andriamanitra aloha meno finaritra daolera isika rehetrarehetra amen. Nitonia zanako fa eto aho reko avoko ireo vavakao miantra amin'ny aiky miala elonao sakainao aza manay fa eto aho matoky ay zanako fisao tiafoy anao etsio fafako ny rano masonao tsapako zay tsapanao tiako loatra anao indrindra zadino fa eto aho ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto aho tsy avelako andehirenao mety tsy ho azonao zay hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantananao Itonia zanako fa
eto ao ampianariky io zava-bavao ianao ny ampatanjakanao no antony zao haitry fa marary ny fanampianao anakaiky ahy ny zavatra eto sy voatery hafaly anao fa ny zavatra eto miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako angeireny anao mety tsy ho azonao zay itondrako anao fa aza manay aza manay fa izao hitantananao ny zavatra eza tsy voatery hafaly anao fa ny zavatra eza miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako angeireny mety tsy ho azonao zay itondrako anao fa aza manay lalana itondrako anao hampandresianao amarina utafitro ny voninahitro ianao amatoky ay aza manay fa izao hitantananao aza manay fa izao hitantananao Halleluia. Dia arak'izany izy zany fafinaritra rehefa tianareo le hira. Za koa ary lasa mankafy hoe elabeatsy ny hanao izy iny dia ohatra finaritra be mihitsy mihaino an'le izy ary hifampaheritsika androany. Zay ny antony andefasan'ny hira iny mba ahafahantsika mifampahery androany fa dia tena hifampahery tokoa tsika anatin'ny toriteny androany sa ahoana raha nabavintsika mihaja hifampahery hono tsika androany ozy mihaja ny hitorantsika anatin'ny ranabavy mihaja hitorantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ka dia raha itsoarany baibolinao dia maka toerana tsara fa hita zavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ka orinany tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny ranabavintsika mihaja dia verineto ny tena koa mahamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ndao ary mihaja omenanao ny fitenenana raha misy mbola tsy voaravako aloha izy mbola tsy narabaiko teo mbola tia nitojo ilay izy ndry tadidiko misy tojo voaniditra teto dia nalefa iriny tiany be tanaty ady be tojo tamin'izany dia lasa tsiarovako azy iny hira iny. Ny tompo tsara indra raingo Madagasikara Marie Hortensine Koety itody Raonso France Berchelina France reo ka mbola tsy narabaiko teo Berchelina efa narabaiko ka fa Erika Rak tahiny tompo France tonga soa Alléluia. Tahiny tompo Nasela MG tonga soa ihany koa. Ndao atsikiditra amin'ny tenin'Andriamanitra mihaja omenanao avy hatrany ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy. Tahiny Jesosy Pasteur Menakavy raisiko ho fahasoavana ho ahy indray rehefa namalala ny zara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany. Ny tenin'Andriamanitra izay ho jerentsika hoentintsika mifampahery
dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Isaia 41:10. Isaia 2:7-10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza matahotra ianao fa momba anao aho, aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanakavanan'ny fahamarinako aho. Aleloia, amen. Ny soramandry manao hoe ny fahalebiazan'i Jehova izay miseho amin'ny fitondrany ny firenena sy ny fiarovany ny Israely ary ny fanambarany raha teo ny zavatra mbola ho avy. Aleloia. Ity tenin'Andriamanitra ity ravana malala dia tenin'Andriamanitra nanamarika ny fahazazako satria tena anisan'ny teny niverimberina teo am-bavan'ny reniko izay niteraka iteny io ravana malala. Dia mbety teny mihitsy ny miteny iteny hoe aza matahotra fa omba anao aho, amonjy anao aho. Teo alohan'ny zavatra rehetrarehetra natrehany izany reniko izany dia tsy niala teo am-bavany izany teny izany ary tena anisan'ny teny nakasika izany teny izany ravana malala. Na dia mbola tsy fantatro aza ny tiany teny eo ambara tamin'izany satria mbola zaza. Dia tsapako tokoa nefa rehefa miteny izany dia ahitana fitoniana eny amin'ny reniko io. Rehefa misy tahotra tonga eo aminay zanany dia asainy mamerimberina eo am-bavanay ny teny io foana izay. Ary tena mampitony ary tena mampitraka ny tenin'Andriamanitra io. Ny tahotra moa ravana malala dia tena mpahazon'ny olombelona tsirairay avy. Tena natiorantsika olombelona ny fananana tahotra, ka izany indrindra ravana malala no mahatonga an'Andriamanitra nandefa ity teny ity mba hanomezany toky sy antoka antsika olombelona mba tsy hanana tahotra eo anoloan'ny ady sy ny olana izay mitranga eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra tena hoe mahavariana ahy matetika rehefa mamaky baiboly dia tenin'Andriamanitra hoe aza matahotra io dia teny miverimberina iny-betsaka ary matetika no hita ao amin'ny baiboly tena betsaka ny hoe aza matahotra. Tena tsapa eto ravana malala fa tena tian'Andriamanitra isika tsy hanatahotra fa tena tiany kosa isika hitoky aminy eo amin'ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika, fa izy ihany no afaka ahafatahotra antsika. Dia iteniny io no afaka hanangana antsika sy hampahery antsika ravana malala. Tenin'Andriamanitra ity dia teny entin'Andriamanitra nampahery andreo jiosy sy ny vadika izay lasa babo tany Babilôna, izay efa nilazana mialoha fa rehefa afahana ny jiosy dia ombazy Andriamanitra ka tsy tokony atahotra ary tsy tokony hanany jiosy satria hiaro azy ireo Jehova. Intelo be izao Jehova ravana malala no mamerimberina iteny io hoe aza matahotra ao amin'ity Isaia 41 ity. Marina fa ny jiosy no niresahan'i Jehova ny teny io, kanefa kosa matoa teny io nampanoratin'Andriamanitra tao amin'ny baiboly dia mba nosoratana ihany koa ho asoanao izay mpanompon'Andriamanitra mba hoentina hampaherezana sy entina hanampy ny olon'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao izay tena mahabe ny tahotra, mba tsy hananantsika tahotra manoloana andreo zavatra mitranga sy miseho amin'ny fiainantsika. Dia nandefa ny teniny io Andriamanitra. Tena mahavelom-bolo tokoa ravana malala ny tenin'Andriamanitra satria manome toky ary tena mampitony ary koa mampatsiahy antsika ny mba tsy hatahotra,
satria mbola Andriamanitra foana Jehova tsy miova ho maly sain'io ary mandrakizay. Manome toky antsika Andriamanitra amin'ny teny io fa tsy mivadika Andriamanitra fa vonona foana ny anohana antsika na inona olana na inona ady atrehantsika tsirairay avy mombanao Jehova, izany hoe miandany aminao Jehova, na koa hoe manaraka anao, ka na inona rehefa malala no mampatahotra anao dia tsy miady irery ianao, tsy miady irery izany intsony ianao rehefa Jehova no miaraka aminao. Aza mierikerika foana ozy izy fa izao no Andriamanitra ao. Isika olombelona mantsy rehefa malala dia mazàna isika mierikerika rehefa tojo olana sy eo anoloan'ny fitsapana mahazo atsika, ohatra fantrana na aretina na fahafatesana, dia kivy isika dia tsy matoky dia lasa mierikerika eritseroa, tsy mahandry an'Andriamanitra ka mahatonga antsika hananao foana, kanefa izy no efa nilaza fa izao no Andriamanitra ao izy izao no tokony ho fantatrao rehefa malala, hoe hitan'Andriamanitra daholo ireo zavatra mampiherikerika anao ireo, hitany ny adinao sy ireo zavatra mampijaly, mampiahiay, mampahory anao ireo, ny fitototonao ireo fantany daholo, tsy misy miafina aminy. Eny ny avokoa reny fitarainana ataontsika ireny rehefa malala, ny vavaka rehetra izay asandratsika ataontsika dia efa eo am-pelantanany ireny. Tsarovy rehefa malala fa ny sofiny tsy lalindalovana fa mare tsara. Izao izy no Andriamanitra ao izay mampahery anao sy mamonjy anao. Jehova ihany rehefa malala no afaka mampahery atsika, izy irery ihany no afaka hamonjy atsika. Iteny io dia teny mitondra fahatoniana ary mbola mampatsiahy antsika ihany izy fa mbola Andriamanitsika foana, ary ekeny isika olona mandrakizay. Afaka matoky azy isika ninona miseho amin'ny fiainantsika dia tsy misy ninona masaka anazy tsy hanampy antsika rehefa malala, fa izy dia miandany amintsika foana araka ny teniny ao amin'ny Salamo 1:20 manao hoe Jehova no miandany amiko ka tsy hatahotra aho. Ny tanan'Andriamanitra rehefa malala tsy foy fa mahavonjy, ka raha sendra lavo isika, izy no manarina antsika amin'ny tanany. Raha sendra sy lafaka na latsaka anaty olana isika dia mbola izy ihany no isitina antsika anaty lavaka izay mety ny anjerantsika. Jesosy anolotra ny tanany dia ilay tanana ankavanan'ny fahamarinana tena azo antoka tsara fa mahafikotra atsika ny tanan'Andriamanitra. Eo anoloan'ny fitsapahana mahamay, eo ny herin'ny fanahy-masina ampiasain'Andriamanitra hanampiany atsika ka hampahery atsika mba tsy ho kivy na ho ketraka rehefa miatrika olana isan-karazany isika. Aleloia. Io rehefa malala fa nampahery anao izany ten'Andriamanitra fo izay netiko teto izany dia niza mandalo adina mandalo olana dia raiso ity tenin'Andriamanitra ity fa hampahery anao dia makasitraka antsika rehetra ny aino. Aleloia. Aleloia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika mihaja tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay netiny izay. Aleloia. Andriamanitra manankiram-pahasoavana maro fitianao raha nambavy mihaja, mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Tao anatin'ny toriteny teo moa dia nizahako nentina taminareo nizahako naseho anareo ny site web antsika vaovao
izavy izy akoatran'ny groupe izay maharesy nefa nahita ny site web antsika izay maharesy.org izay fampafantarana misimisy kokoa sady amin'ny fomba tsaratsara kokoa manana site web ihany tsika akiradio.radio1v345.com fa dia tena hoe tsotsotra iny fa efa misokatra ny site web antsika vaovao izay maharesy.org mahafinaritra be mihitsy. Misy ekipa manokana mihitsy ato amin'ny groupe izay maharesy komity manokana mihitsy mitantana ny site web antsika io manasa nareo hitsidika efa manao izay mety mihitsy zareo ambadimbadika ao ny komity mbola hoavy moa fotoana iprésentena antsika ny komity ny mpitantana ny site web antsika fa tena miasa andro aman'alina ry zareo andro aman'alina dia manasa nareo mba midira mitsidika ny izay maharesy.org mba soratiko amin'ny commentaire kely raha kizy azafady indrindra izay maharesy.org ny site web antsika vaovao tsara be mihitsy na ny sary rehetrarehetra ao daholo ny vidéo hatramin'ny zoom efa tamin'ny fivadikanina ny programme ny amin'ny zavatra ho avy rehetrarehetra mipasika amin'ny 22 mars ho avy zao ho tandremana atao tokantranonay ho an'izay afaka tonga moa amin'ny zoom ho an'izay tsy afaka tonga. Alleluia. Mivavaka ho anareo komity mpitantana ny aki web dia ny mpitantana ny site web antsika moa zany izay maharesy.org mba tsy dio fa finaritra no mitsidika azy mafinaritra be daholo ny zavatra hitanareo ao raha tia lala bebe kokoa momba ny fandarana ianareo. Alleluia. Misaotra rana bavy mihaja dia Andriamanitra marifity anao dia mitombositra tombo fahasoavana hatrany hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Mety efa nyteneniko izay fakasitrahatra efa verika indray avariana tao dia miresaka programa dia adiniko makasitraka anao. Misaotra nareo koa makasitraka azy fa mampahery foana andreo ankizy ireo ny fakasitrahana izay ataonareo. Alleluia. Isafa 120 andiny 70 tena mampahery ty tenin'Andriamanitra ty ary mino fa efa mampahery tsika androany. Andiny 70 moa ny vakiana fa zandray vakiko aminareo ny Isaia 120 andininy 9 hatramin'ny 9 8-18 matetika antenenina zany taloha zany sifra zany rehefa manao pelote. Isaia 120 andininy 9 hatramin'ny 13 azafady andininy 9 hatramin'ny 13 ny andranabavitsika miazy moa 120 andininy 10 ihany no vakiny fa ny avakiko manomboka amin'ny andininy 9 hatramin'ny 13 azafady erikaraka 9 hatramin'ny 13 sady 9 akory. Amin'ny anaran'i Jesosy fa hainao kosa ry Israely mpanompoka sy Jakoba izay nofidiko taranak'i Abrahama zakaizako. Voalohany indrindra Andriamanitra eto teny ravana tena ampafantarin'Andriamanitra mihitsy fa fantany olona ho ana olona voatokana mihitsy zany ty teny ty. Ohatra raha za zao zany ho anao ry rado rakoto salama Jean-Denal Manjaka rado ary fetra ilay vadiny mampionona Raherin-Janahary Françoise Oliviette zanaky rakoto salama Théodore Jean-Luc Siardy sy André Nalson Farperline ohatr'izay le izy zany olona tena voafaritra io tena hoe ianao kosa ry Israely mpanompoka. Ny Israely zany dia anaran'i Jakoba ihany sy Jakoba zany hoe ianao le Israely le Jakoba taloha io mihitsy le nifidiko io mihitsy. Alleluia. Lava be ny anaranay za anisan'ny fohy anarana indrindra ao aminay fa zay zany dia tompon-daka amin'ny fahalavana anarana tena lava dia za mbola misy anabaviko zandriko faravavy mbola lava noho ny anarako ny anarany dia na zanake vavy matoy koa raha mbola lava be koa satria nampiko ny anarany rehefa teny amin'ny ilay rainy finoana sy fity ary finena sy fiary ty tsy mety amin'ny olona ty andafy mihitsy ny anaranay satria dia tena tsy omby anaty carte d'identité, tsy omby anaty permis, tsy omby aiza raiza
efa manoatra anazy dia raha kotosalama zao ny afantaran'ny olona anaty fa tsisy mahafantatra zany rato zany. Malatsiny amin'ilay manky tidiorina. Tena tenen'Andriamanitra mihitsy zany hoe tena fantatro ianao ho anao mihitsy ity. Halleloia. Dia androany tsika fampahery tsika androany. Dia raha iso ohatry ny miteny hoe ianao mihitsy ry Marizao Volofanja vadiny drala Gabriel raha iza ao Washington moa nareo sa New York sa aiza moa izy teo. Halleloia. Ianao mihitsy ry nambeny Tsorazafy Makiriny ilay avany avaratra Madagasikara. Halleloia. Saiko terina misy anao. Zay ny tian'Andriamanitra atao hoe tena anome toky izy eo. Tiany mihitsy zany le olona ho resahany hoe tena atoky za zay présent. Halleluia. Za zay tompoko. Halleluia. Fabiola zany Fabiola teraka tao Andapa New York ao ny kay mo New York makasitraka Marizao. Fa ianao kosa ry niaina mahery mipetraka ao Italia sianaka. Halleluia. Sianaka mantsy izy io. Halleluia. Ianao io mihitsy ry solony niaina Yamodile. Halleluia. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba zay novidiko tarany Abrahama sakaizako hatrany amin'ny tany aloha tany dia fanomen'Andriamanitra toko mihitsy ny Jakoba teto fa nanomboka tany amin'ny Abrahama nge dia fa sakaizako nareo zany hoe taranaka tsy ho adinoko nareo Halleluia. Tsy mamela nareo Halleluia. Mila matoky zany ianao androany. Amen. Mila matoky ety am-panomboana dia ny fahavalo ny fasivy. Ianao zay efa nitantanako avy tany amin'ny farany tany ary natsoky avy tany antsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao. Efa novidiko ka tsy mba nariko. Arak'ilay tentsika maly tamin'ny Joba hoe voandrany amboaka ianao dia fahitan'Andriamanitra. Vao tany alavitra be tany ianao ry Soameva raha zanana So Sylvie Androny Suzel zay anarana hitako eto tonga dia teneniko avy tany amin'ny farany tany avy lavitra nge zany. Ianao tonga eto io. Halleluia. Nitantanan'Andriamanitra avy lavitra tonga eto hangetahita tenin'Andriamanitra hisotro loharano velona ary tamin'izany avy any ianao nefa niteneniny fa mpanompoka ankenao efa nofidiko ianao tsy mba nariko ny dikan'izany. Ianao no androany vao mieritreritra hoe za ty miaraka amin'Andriamanitra. Ry Thierry Ralbenja efa ery zany Thierry Ralbenja zany teto tahiny Jesosy Thierry Ralbenja. Teteny Andriamanitra fa ianao afantatr'Andriamanitra efa hatramin'ny ela. Ianao tsy nahalala, ianao tsy napantatra efa ela ianao ny tantanan'Andriamanitra. Nisy tanana ny tantananao io. Misy fotoantsika ohatry ny maly toritentsika maly fa nahoana ary any velona, nahoana ary any tsy maty tany an-kibonina eny, nahoana ary any teraka. Fa tamin'izany ianao no fidin'Andriamanitra. Mety tsy mampino antsika fa mino ianao androany fa ianao io efa nofidin'Andriamanitra ary ianao tonga eto io. Ianao mbola velona ohatr'izao, ianao mbola mijoro tahaka an'io dia tady ity fa tsy herinao na tanjakao fa nisy tanana tsy nanary ianao tao. Efa nofidiko ka tsy mba nariko. Halleluia. Aza matahotra ianao. Ny olona tenenao hoe aza matahotra dia manoloana zavatra mampatahotra. Halleluia. Aza matahotra ianao. Na dia manoloana zavatra mampatahotra ohatran'io aza. Fa maninona ianao tsy tokony hatahotra? Za momba anao. Hainao moa zany hoe Jehovah momba anao. Zany hoe Jehovah momba anao zany Jehovah miaraka aminao Jehovah miaro anao Jehovah manampy anao Jehovah manodidina anao Jehovah manaloka anao Jehovah manarona anao Jehovah miaro anao Jehovah mamatsy anao Jehovah mikarakara anao Jehovah manasitrana anao. Inona avy ny zavatra afantaranareo zany hoe momba. Halleluia.
zany momba zany tsy hoe momba fotsiny raha mbola misy afaka miteny zay tsy voalazako teo amen zany ke zany hoe momba tena miaraka aminao ozy izy Andriamanitra matsy amin'ny Mosesy amin'ny Deutéronome 3:30 andininy fahaenina alleluia Deutéronome 3:30 andininy fahaenina mahereza sy mahatanja aza matahotra namana azy fa Jehovah-Andriamanitrao no miara-mandeha aminao zany ny atao hoe momba miara-mandeha tsy mandeha rery zany ianao tsy rery ianao fa Jehovah miara-mandeha aminao mbola niteneny fa ny ajely nge mitovy manodidina anao ary ny afosisy afo manodidina anao aho Jehovah alleluia miara-mandeha any amin'ny diny fahavalo amin'le Deutéronome 1:30 teo ary Jehovah ny mandeha eo alohanao rehefa tany amin'ny azo izahako tedavinato zay teny zay fa tiako foana mampahery olona amin'izay any amin'ny Exodosy rehefa mivoaka ny jerareo tsara any amin'ny Exodosy 4:7 ary ilay anjelin'Andriamanitra zay nandeha teo alohan'ny tobin'Israely fakio Exodosy 14:19 rehefa andeha pita ny ranomasina mena ny zanak'Israely ny atao hoe momba dia miaraka aminao dia mifidy ny toerana mety amin'ny fiarahana aminao zany Andriamanitsika zany jereo tsara amin'ny Exodosy 14:7 ary ilay anjelin'Andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tobin'Israely zany hoe ny endrika fiarahan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tamin'izany dia misy anjely no mirolalana misy anjely eo aloha fa jerenareo nandeha teo aloha foana ilay anjely fa avy eo indray dia nifindra nakao aoriana izy ary ny androraona nifindra ny ala teo alohany ka nijanona tao aoriana amin'ny fotoan'Andriamanitra rehefa momba antsika rehefa ao aloha misy lalana tokony ho vakiana misy lalana tsy mety misokatra dia ao aloha Jehovah miloa lalana miara-mandeha fa le miara-mandeha indray ao aloha indray ao aoriana indray ankaviana indray ankavanana fa eo foana dra mampiry anao androany efa mifidian'Andriamanitra tsy arian'Andriamanitra zany ny plasin'Andriamanitra mety miovaova eo amin'ny toeranao raha eo aloha misy zavatra tokony ilanan'Andriamanitra misy varavarana tokony hisokatra misy tendrombohatra manakana misy rano mila savaina dia eo aloha Andriamanitra fa raha vao aoriana indray farao miazakazaka dia inona nataon'ilay anjely dia nifindra nakao aoriana indray izy ary ny androraona ny ala teo aloha dia nifindra tao aoriana nanelanelana ny Egiptianina sy ny zanak'Israely io zany io Andriamanitra rehefa momba antsika tsy atorontsika zao atao io mo Jehovah mba zao mo atao manaramba makany ariana fa anike farao tsy Andriamanitra ny atoran'izany ny atao hoe Andriamanitra momba dia mieritreritra anao foana izy dia mijery anao foana izy misy teny anankiray izay ao amin'ny Baiboly mana hoe tahaka ny voromahery maniditsidina eo ambonin'ny akaniny no hitazanan'Andriamanitra asy ianao tsy zany mandeha io misy Andriamanitra ohatry ny voromahery maniditsidina eo ambontsika eo mijery le voromahery ny akaniny eo ny zanany ao ka ny zanaka voromahery zany tsy mahavita ninina fa raha misy biby hafa tonga dia mihinana niny vorokely le mbola voromahery kely iny fa attention zanaka voromahery ny hitanao eo facture raha lehilahy ianao fa tsy fantatrao ka fa ao ambony ao ny reniny mijery mitazana andreo ary voavy lavitra dia fanta anisy ratsy ny zanako reny taka ny voromahery maniditsidina eo ambonin'ny akaniny dia taka izany Jehovah-Andriamanitra momba antsika zany mahatonga anaty zany ty tenin'Andriamanitra ty tenako anareo fa anisan'ny tenin'Andriamanitra tena favoriako izy ty anisan'ny tenin'Andriamanitra tena mahafinaritra any mampahery olona amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra satria za dia mahery mamaky azy fotsiny efa novidiko ianao tsy mandefa aza matahotra fa momba anao alleluia mazava aminareo zany le hoe momba zany tena hoe tena eo Jehovah
miaka-piakarana ianao eo Jehova, eo aloha izy mitarika anao, na mety ao aoriana izy manosika anao, midibodinana ianao ao aoriana anao, tazona anao izy tsy enjery ianao, mila misaoty be mandingana zavatra eo amboninao izy mitazona anao. Halleloia. Misy fotoana ianao reraka trotrony ianao, trotrono ianao. Halleloia. Jehova Andriamanitra ao no momba anao, rehefa Andriamanitra no momba antsika, hoy izy ny tena Andriamanitra any amin'ny Romanina toko 9, tsy maintsy mahery ianao miala eto e. Halleloia. Tsy maintsy mahery ianao miala eto. Romanina toko 9 any amin'ny Romanina toko 9 andininy Romanina toko 9 andininy 1:30. Hoy ny tena Andriamanitra, inona no lazaintsika amin'izany zavatra any? Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika? Iza ny atohatra? Fanontaniana zany iza? Raha Andriamanitra no momba antsika, dia iza zany ny atohatra antsika? Fiza ny afaka nohatra an'Andriamanitra? Efa nahita avy ianao tao amin'ny Baiboly ery anankiray, na olona anankiray, na mpanjaka anankiray, na mpitondra firenena anankiray natohatra an' Jehova? Tsy misy zany na ray. Ka raha Jehova no momba antsika, ny ambony indrindra ange zany momba antsika, iza ny atohatra antsika? Ary mbola nampiny 2:30, izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony namonjy antsika rehetra izy, tsy meny antsika niaraka tamin'ny maimam-poana fa ny zavatra rehetra. Mieritreritra fotsiny hoe Jesosy ary ve ho fon'Andriamanitra na dia fandresena ve ravina dia tsy ho fon'Andriamanitra? Izy marary eto androany, izy manana problème, izy no ananan'olona loatra, izy ny tena mitololahady mafy. Tokantrano, problèmana tokantrano, problèmana fiarahamonina, problèmany amin'ny fitsarana. Za teny aminao androany, ianao ve dia mieritreritra fa tsy vonjen'Andriamanitra amin'io? Nefa Jesosy aza ny ainina fony nomen'Andriamanitra anao, dia izay fandresenany amin'ny fitsarana ve dia tsy omen'Andriamanitra anao? Dia vadinao mamono anao ve dia tsy arovan'Andriamanitra nefa Jesosy aza na fony? Izay fotsiny atovatsy anao, miarika olana mafy ianao dia izao no teneninao. Inona ary no lazaintsika amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza ny atohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, dia omena antsika miaraka amin'ny mamem-poana koa ny zavatra rehetra. Tsy omena antsika mamem-poana koa fa ny zavatra rehetra, nefa zanany aza na fony. Andininy 13, iza ny ampanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Tena amin'ny anaran'i Jesosy fa hamarin'Andriamanitra ianao rehefa namarina. Tsisy afaka ampanganao. Inona no hatrehanao raha pitso? Inona no hatrehanao raha afaka pitso? Inona no hatrehanao amin'ny ray volana? Tampitra ity ny volana janvier. Lava taminao iny a? Lava tamintsika iny a? Fa titsika eto. Misy tamintsika mety efa tany amin'ilay disy tany dia efa tsy nanam-bola intsony. Lany ny karama. Fa fanontaniana aperako aminao, io ianao io. Matomisaly ary ve ianao? Dia nombanao Andriamanitra tamin'iny janvier lava be iny. Dia tsy ombanao ve Andriamanitra hatramin'ny desambra? Iza amin'ny afaka hiampanga ny olom-bo fidin'Andriamanitra? Tsy misy. Halleloia. Tena teny anao androany a. Ny matahotra azonao atao, fa ny kivy tsy azonao atao. Satria tsika manana an'Andriamanitra. Hoy izy Jehova Andriamanitra, aza matahotra ianao fa mombanao. Eo anoloanao misy zava-mampatahotra ary fantatr'Andriamanitra izany. Hoy izy Andriamanitra manoloana an'io, aza matahotra ianao fa mombanao, ary aza miherikerika foana. Fa zany Andriamanitra ao, mampiherikerika kosa aloha ilay olana Jehova, tena mampiherikerika. Jereo ny zaza, rehefa ny zaza, rehefa ilay lovintsika, ataontsika amin'ny tena moa dia misaoty, isa, roa, telo, misaoty. Dia inona kay ny ataon'ilay zaza? Raha zaza mbola kely izy dia izao tsy mijery zavatra hafa izy.
tsy mbola mahay mandrefy iny zazo iny hoe firy metatra ty avo loatra, mbola tsy mahay mandrefy iny zazo iny hoe raha menjera de vaky ny lohako a de entina ny amin'ny urgence de zairina ny lohako a ho asiana anesthésie sa tsy asiana sa tsy mbola mahafantatra an'izany iny zazo iny fa tonga iny zazo iny de misaoty. Inona ny jereniny masony iny zazo iny? Le rainy na le reniny hitaty anazy. Ny zaza mbola tsy mianalize any manodidina zany hoe ety zao hoe raha tsy voarainy dada zao ny zaza mbola tsy manana doute. Fa raha avelanao mienjera indray mandeha iny am'izay ny tena ary manomboka metrany hoe ienjera sa tsy enjera. Fa ny zaza manana toky foana, manana mbola tsy nienjera matoky. Iry havana raha miteny hoe tsy mety raha tsy miverina taka ny zaza tsika, amin'izany koa mbola hiverenantsika taka ny zaza. Le zaza maninona? Tsy mierikerika zany ny zaza tsy mierikerika zany fa le zaza mitanterana izy a fa izy mijery an'le dadany hitaty anazy. Aza mierikerika foana ianao, mampiherikerika io raha tafidrivotra io, mampiherikerika io olana io. Andriamanitra tsy miteny taminao endana mijery an'le olana. Jehovah tsy niteny tamintsika tsisy rivo-doza eo, Jehovah tsy niteny tamintsika tsisy cyclone eo, Jehovah tsy niteny tamintsika tsisy rano misamboaravary eo, fa Jehovah tsy niteny tamintsika hijery an'ireny. Zay ny zavatra samihafa. Jehovah miteny aza mierikerika foana. Mampatsiahy antsika le tenin'Andriamanitra any amin'ny Nomery, any amin'ny Isaia, amin'ny Isaia ihany. Isaia 5:7, Isaia 5:7, andininy 2:20. Aonao izy Jehovah Andriamanitra mijerea de ho voavonjy ianareo ry vazantany rehetra, vazan'Andriamanitra fa tsy misy aho. Inona ny tena mba tanjon'Andriamanitra? Isika tsy erikerika fa isika hijery azy. Ka izy no hiantefantsika fa tsika raha mijery ny tafidrivotra, mijery ny olana de tadidio fa iny no mifantoka ao anatin'ny saintsika. Tenina tonga amin'ny Petera tompoko tsy nahay nandeha teo ambony rano de tsy nijery an' Jesosy hatramin'ny farany izy, fa nitodika izy ho ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nahita ny rivotra ny rano izy, ranomasina nanonja de niletika izy. Ny nijereny an'io zany ny ela de niletika izy. Hiarika olantsika, hiarika problemantsika de keny zany. Inona moa tsy problème efa natrehantsika teto e? Fa mahatonga antsika mbola ohatr'izao de satria Jehovah Andriamanitsika mampianatra antsika araka le hira teo. Mampianatra antsika Jehovah Andriamanitra mba hibanjina azy. Tadidinareo ny tantaran'ilay menarana varahana tany amin'ny tany efitra. Nomery toko fa any amin'ny bokin'ny Nomery toko 1:20, andiny vavatra misy an'ilay tantaran'ilay menarana varahana. Nanota zany ny olona zay efa kiko ite io. Nomery toko 1:20, andiny vavatra, amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nianatany tendrombohitra ory izy de nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena anodidina ny tany Edoma, de kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana. Ary ny teny nametsinan'i Jehovah Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka hoe nahoana ny nentinao hiakatra tamin'ny tany Egypta izay? Ho faty aty anefitra, tsy misy mofona rano aty, ary mahamonamonaina ny fanahinay toy ny mofomofo foana itony. Le manna zany mofomofo foana io. Andiny vaina ary Jehovah dia nampandeny menarana afo tamin'ny amin'ny olona, satria tezitra Jehovah zany ka nanaikitra ny olona reny nampatesina be dehibe ny Israely. De nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka hoe efa nanota efa niteny tsy nametsiny an'i Jehovah sy ianao, ifony amin'ny Jehovah zay mba hanesorany menarana aminay. De nifona ho an'ny olona Mosesy. Ary Jehovah taminy manaova menarana afo de antony amin'ny hazo lava, ka izay rehetra voakaikitra de ho velona raha mijery zany. De anao menarana varahana Mosesy ka nahantony tamin'ny hazo lava, ary izay olona voakaikitra ny menarana ka nijery le menarana varahana de velona. Zao zany ny zavatra mitranga, menarana nanaikitra ny olona. De rehefa nanaovana, nanao sarina menarana de natao amin'ny hazo lava be, de izay nijery an'iny na de voakaikitra aza de sitrana, ary izay nijery an'iny na de mbola manaikitra ary le menarana de tsy nisy heriny intsony fa efa nijery an'iny.
raha mierikerika zany ianao ka tsy le mianarana varana jereo fa le mianarana tena manaikitra dia maty ianao. Io mianarana varana natao tamin'ny hazo io tandidon'i Jesosy natao teo ambony hazo fijaliana teo atapon'ny ikarandoha tao Golgota ry afaka manara. Ny hazon'ny fijalianan'i Jesosy ny avo indrindra natao teny amin'ny tendrombohitra avo indrindra mba hahafahany zao tontolo zao ny banjana. Ianao afaka mijery ny hazo fijaliana hiatrika pasika tsika amin'ny 22 mars. Pasika fandresena ho anao anio hibanjina ny hazo fijaliantsika amin'io. Fa tsy misy heriny amintsika ny menarana nyty andro farana nyty fa zany teny anao. Tamin'izany zany ny olona dia efa nampianarin'Andriamanitra hoe aza mierikerika. Tsy mety amintsika ny mierikerika ravana. Mierikerika zany raha amin'izao androtsika izao mandalo ady ianao misy aretana. Dia io zany hoe izahay hivavaka amin'ny Jehova. Fa sady mivavaka any ianao ny tsy mitsahatra mijery amin'ny internet ianao inona firy izay maty an'ity aretiny ity. Ary tena mamono izy ity. Dia mivavaka kely indray dia mierika kely indray. Inona ny ato amin'ny forum mato? Izay tratrany io tsisy tafavoaka velona dia ketraka ny fonao. Jehova nefa ny teny aza mierikerika foana. Ny mierikerika zany endrika olana ianao hiditsany amin'ny birahoan'ny polisy ianao efa inao zao ny teny izahay hitoky amin'ny Jehova fa za tsy nanonina tamin'io fa Jehova momba. Fa anaty telefona anao mbola jery ny repertoirena voakana manao rehetrarehetra ho atsoinao raha sanatria tokony tokoa. Zany ny atao mierikerika foana. Aza mierikerika foana fa izano Andriamanitra. Zange ty ho Jehova. Mbola tsy mino foana ve nareo? Mbola tsy matoky ana foana ve nareo? Mampahery anao sady mamonjy anao. Jehova zany tsy hoe mampahery fotsiny hoe korazo anareo fa betsaka kely olona mampahery. Sary sy manana olona. Zany le ry korazo ry korazo fa tsy teo amin'ny toerany sy fa maherezy sy. Korazo zay fa lasa aloha zany fa maherezy ho fa tsisy ataon'ny olona. Jehova ndray sady mampahery no mamonjy. Any ny avantage amin'ny Jehova. Sady mampahery izy mamonjy. Ary tena tia misy zavatra mahafinaritra be. Endry mitantana anao amin'ny tanana-kavanany fahamarinako. Tsika misy fomba fiteny hoe mikavivia, mikavanavanana. Zaho zao kavanana. Fa raha tia kavia ty no androatako dia mikavivia na ity kavia ty no voaka zavatra dia mikavivia ty tanako kavia ty. Jehova ny havanana mihitsy ny azy ny ampiasaina. Zany hoe izao tian'Andriamanitra ho tenenina aminao, tian'Andriamanitra hampaherezana anao, alleloia. Fahavanana amin'io izy, alleloia. Tsika moa miteny hoe tena havanana be mihitsy ilay mekanisien. Tena efa havanana be mihitsy ilay mpamboatra an'ilay tomobila voky ty dia ohatr'izao. Tena havanana be mihitsy ilay mpanao gâteau, alleloia. Laovily, havanana be mihitsy laovily manao gâteau, alleloia. Dia mba ohatr'izany koa havanana be mihitsy ilay Jehova mitantana, alleloia. Tanana kavanana fahamarinako ny tanako anazy matahotra ianao. Indro angaia homenatra saingaia zay rehetra tezitra aminao, ho tsinotsinona izy ho levona izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinotsinona sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa za Jehova Andriamanitra no mitantana ny tananao kavanana dia le manao aminao hoe aza matahotra izany ao amonjy anao. Inona mbola lazaintsika amin'izany ry aho. Isaia 7:20 mba atika kely eo apiko miaraka amin'ity satria tena hitako hoe ilaina ampaherezina miaraka ty. Isaia 7:20 nge vakiko hoe 1:1. Fa ankehitriny Jakoba, mbola Jakoba ihany io mbola ianao ihany io alleloia. Fa ankehitriny Jakoba izao no lazain'i Jehova izay nahary ianao sady namorona anao ry Israely. Aza matahotra ianao fa efa nanavotra anao. Hitanareo ny fanavotan'i Jehova anao hatramin'izao keny natonga anao ohatrin'io ary raha tonga ty olana ty efa navotan'i Jehova tamin'io ianao fa hatreo fotsiny le olana. Azonareo le izy. Zany hoe misy zavatra zany mandeha. Ny ordinateur antsika io na ny telefona antsika koa misy fotoana mibug izy io. Dia sorisorentsika dia mibug dia ahoana koa ity dia ataontsika tapetsika ohatra cliquentsika souris ohatra dia
kriketsika le zavatra manokatra zavatra tsika tsy mety misokatra de leo be de tapenao imbalo de tsisy inona mitranga fa rehefa kelikely misy zavatra imbalo misokatra satria maninona le action nataonao enregistren'le carte mère de aveo exécuteny mbola tsy tonga hatrany am'le exécution le izy mbola teto amin'ny anao le mbola vonanao an'le action anao fotsiny ka io olana io efa ny actionnen'Andriamanitra tam'izany zao foana amperezako ny io olanao io raha miaraka amin'ny Jehovah'Andriamanitra ianao le olana n'izay vao tonga eo aminao fa mbola tsy nisy koa ry olana io de efa nalefan'Andriamanitra koa ny vahaolana ary le vahaolana koa mandeha ao aorianany ary tsy misy vahaolana tsisy an'izany tsisy vahaolana zany eo amin'ny Jehovah zany miteny anao tsisy zany na olana inona tsy misy zany tsisy vahaolana zany satria iny olana iny ny tonga eo ny vahaolana iny efa tao amin'ny Jehovah efa any andalana any ny andro ny fidonana sisy anao break kely fotsiny ny fiainanao io break kely fotsiny io ordinateur ny fiainanao io fa efa vita efa any ho Jehovah'Andriamanitra aza matahotra anao fa zany efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao halleloja raha mitany rano ianao de ombanao ary raha mitany io ianao de tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao de tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo fa za Jehovah fa za Jehovah no Andriamanitra ao de ndray masin'ny Israely mpamonjy anao halleloja omeko avitra ao Egypta ary Etiopia sy Seba hosolonao satria malala eo masoko ianao hoe mibe voninahitra anao sady tiako de olona nomeko solonao ary firenena nosolony ianao aza matahotra fa momba anao hitondra antaranako avy any atsinanana ary avy nandrefana nanangonako anao halleloja tanao programan'Andriamanitra zany ao aorianan'le adinao io ianao mbola présent Andriamanitra efa futur halleloja ianao mbola mitarika eo am'le problème Jehovah efa mieritreritra an'le zavatra ho ataony sady ianao nge firenena ataoko solonao ny amony dikan'izany raha isakrifie zavatra zany Andriamanitra tsy anao ny sakrifie eo fa misy olona solony anao eo Isaka ngery avy nasika anao tao sakrifisy fa izy Jehovah aza vonoina izy fa ay zany no vonoina izy tsy maintsy mamono falatitra andro izy Abraham io misy ondry nisaringotra teo amin'ny kirihatra ny tandrony io le izy aza matahotra anao fa momba anao Jehovah'Andriamanitra ry avana anjely ngery avana no mitovy manodidina antsika fanahy ngery ava miasa fanahy miasa iny amin'ny rivotra ngery avana miasa iny amintsika ny fitsarany zany mbola ao anaty birao mbola olombelona mikirakira taratasy fa ny atsika tonga de fanahy masin'Andriamanitra afaka miditra anatin'ny sainy mihitsy hoe aza kitikitianao io Jakoba keo zany ny tokony hampatahotra atsika za te tena aminao ry avana androany ny olana lehibe ekeko misy olana lehibe fa ny olana lehibe indrindra maneran-tany mbola kely de kely miohatra amin'ny promessin'Andriamanitra efa nomeny antsika hoe za ombanao halleloja ny olana tsy lehibe noho ny promessin'Andriamanitra taminao efa nataony taminao fa ombanao izy zao aloha mbola hitanao zany hoe olana ngeza fa satria mbola mety tsy renao ny fidonan'izany hoe faneken'Andriamanitra taminao hoe ay ianao tsisy arobaka anao eto ampelantanako aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra amonjy anao tantanao amin'ny tananakavanany fahamarinako fasana ngery ry havana malala tsy natazona an' Jesosy satria efa nitenenina tamin'izany fotoana zany fa hidina any amin'ny fiainantsika izy iza ny olona hidina any amin'ny fiainantsika ka ho velona fa nitenenina ko hitsangana amin'ny andro fahatelo hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo de io tsy maintsy zay le promesy zay ny fahafatesana amin'ny fiainantsika nandalovana fa ny mitsangana tsy maintsy eo satria efa niteny Jehovah hitsangana maty ka raha fasina tsy natazona an' Jesosy fahafatesana tsy naresy an' Jesosy de iza no atazona atsika ry avana olana ve aretina ve rivodoza ve trosa tsy voaloha ve vady mamono ve tokasamy mikorotana ve fa sao de mba tsy Jehovah'Andriamanitra ny tokisanao fa raha Jehovah'Andriamanitra ny tokisanao tsy ilisy ty tsy tapitra io fa alohan'ny Jehovah tonga de niteny fotsiny hoe zao reto
zanako aza nafoko anareo zao reto efa novidiko nareo dia tsy mba nariko fa lista tsy lany zany io na tsaiko cahier firy 1000 page tsy lany raha hoe ny olana no tantarainao tsy nandany andro amin'izany tsy hoe tany isainy tsirairay avy trosatsolo asevo tantarain-dado rakoto salama aretina tsy netsitrana asevo tantarainy soamevo problema tena anivon'ny polisy any an-tanin'olona asevo tantarainy tojo alleloia inona avy zavatra be deaibe tahaka izany aretina tsy hita fanafana sy tsy tanina antanio an'ny fantainy lalaniry lista tsy vita ozy fotsiny je hoe zao fotsiny aza mataotry nao famombanao dia aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra courage ianao kalme ianao aza mikoropaka fa atsika ny Andriamanitsika io Andriamanitra kalma be io izy kalma be io tsy hoe tsy miasa miteny ohatr'izao fotsiny io dia anjely analikisa miasa ho anao ny anjelin' Jehovah izy mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy izay rehetra miankina aminy hiankina amin'izy ianao aza mierikerika ianao raha mbola manana an'ireny zavajavatra men'olo ireny hoe karakara tena toy ny batazomy fa toy ny mitondra fahasoavana ndo hitoky ndo hibanjina ny Jehovah mijere dia vovonjy ianareo tsy reritsika miara-mandeha amintsika Andriamanitra aza kivy anao dia courage ianao mahereza sotra miadsika tamin'ny toriteny za matoko fa namperanao zany toriteny zany androany tapitra ny toritentsika mety fohifohy fa zay aloha ny azo natolotra androany iny ny kantoko ny tena zavatra tena faniriko ny ahitanareo ijoro izara-pahatsapana ary raha misy olona vaovao mba te izara-pahatsapana ihany koa dia aza misalasala nareo iny ny kantoko rado akiradio afaka miantso nareo amin'ny messenger nizaniza misokatra messengerako dia afaka miantso nareo hoe za mba izara-fahatsapana 2 minitra raha be indrindra ny izaranareo iny mba nakasika nareo tao anatin'izay zavatra voalaza teto androany zay dia faly be mihitsy nyzay mpitorinteny mba hainanareo mizara-fahatsapana ataontsika inge ampiditra anakay ohatra anankiray zao ohatra zao ny olona anankiray nefa izara-fahatsapana dia amin'izay nareo rehefa mpijery reo koa afaka mba mizara nge nareo ndonge mba hainontsika raha latojo inona ary no nakasika anao androany inona mba azonao zaraina aminay mpijery tamin'ity androany ity anao ny fitenenana zao tsika rehetra dia mankasitraka anareo menadava nakasika be ny toriteny tena nahafinaritra ana sady nabe mpanantenana be anah aloha natsy mba handreza saika migadra le mira sy le rehetrarehetra sy le toriteny le verse koa fa ny tena ambony izay rehetra dia le tany amin'ny romanina hoe ny zanany azany meny atsika lehibe indrindra inona zay olana lalovantsika eto tany inona zay aretina ny tsositraniny inona zay trosa ny tsoafany fa ny zanany aza nalepany ny tiny indrindra dia tena nampahery be na tsy mandalo olana ary azy ao mahery tena misy fampikava zay mandalo olana tena mahery amin'izany hoe inona zay trota inona zay ady any amin'ny fitsarana tso ampandresen'Andriamanitra nefa zanany aza nomeny atsika dia zay nakasika anady tainjysotaoly alleloia mankasitraka indrindra andalatoditsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be zay misaotra toja mankasitraka Andriamanitra manankirepasoavana maly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany raha latojo alleloia izy ary mbola izara fahatsapanao ao arinao ngamba rehefa tahin'ny tompotsika mbola menakado mihitsy zay mizara fahatsapana satria mahafinaritra mampahery tena mampahery anay mpitoriteny ny fizarana fahatsapana izay ataonareo alleloia no ary tsika piditra olona ray vaovao indray tahiny tompo ary zandry aina inona ary ny fahatsapana mba azonao zaraina androany aina Tahito pastera dia tahito tsika rehetrarehetra misaotra anareo manadata mpitoriteny nampahery be sy nakasika tena indray ny zavatra nampahery be nakasika anaty teo dia hoe ny olana dia mandalo fa ny vahaolana efa ela be no manan'Andriamanitra any dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra fa misy vahaolana foana ny olana izay lalovantsika io raha mifikitra amin'Andriamanitra sy matoky azy tsika amen Jesosy daholo alleloia hitanareo amin'izany ny fizarana fahatsapana sotra fa tena mafonja misaotra betsika zandriaina tamin'ny fizarana fahatsapana alleloia mbola misy ve ao maniry izara-fahatsapana dia ampidiritsika ary engany eo tafiditra ny entsika Charline ny te hiditra ao ambadimbadika ao fa dia entinambavaka izy mba ho tafiditra ny appelany
ny Madagasikara moa somary sarosarotra ny connexion maniry mba ho tafiditra izy tsy tafiditra tapaka ny appelany tsy tafiditra ineny Charline apiditra olona hafa indray ary tsika aloha amin'izao fotoana izao dia ampandrosotsika ranabavitsika Aingonina Rodriguez inona ary mba azonao zaraina androany mihaino anao zay Ny mombatsika dia izy afaka tsy arakena no anafaka nopany nakasika enka razaranya dia homeneritsika dia zay tena nakasika mitiny hoe inolombeka zany mbola vao mano ino fafitera dia fitakandinana Alleluia somary tapatapaka be misy moa zany ny avy any amin'ny ranabavitsika Rodriguez nefa ny tsara be fizarana fahatsapana fa dia somary tapatapaka be fotsiny ny zavatra niteneninao raha azonao somary fitinina soratana kely vao mahafinaritra be mihitsy kambe ohatrany nanaovany maheno soany azy mahafinaritra be zao ny maheno hoe fahatsapana izy feno dia feno kely hevitry hoe momba anao miaraka eo aloha sisy Alleluia akeo afaka manao ohatran'io andranabavitsika vavy maheno soa dia raha manao ohatran'io koa zao Aingonina Rodriguez hoe mba fitinina kely mamy be le anao ty hoe fizarana fahatsapana fa tapatapaka be raha azonao soratana kely fitinina kely fotsiny dia mety hafinaritra be mihitsy fasika apiditra olona hafa indray ary tahiny tompo indray ary zoky Lina inona ny azonao zaraina aminay androany tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tika manakavy dia makasitraka anareo mianadaga fa tena mampahery be ny afatra izay azo androany miasa ny tena nahakasikavy ny hoe efa etsika rehefa nofidian'i Jehova tena hoe voatokana ho azy mihitsy dia tena mampahery be mahare an'izany hoe ay tsy mba olona tahaka an'iza fa tena hoe olona voafidy dia netin'ny pastera farany teo koa hoe ny antsika ny ady mbola amin'izao fotoana izao présent fa ny an'i Jehova futur dia fa tena hoe tokony tsy zavatra hampatahotra antsika intsony hampahy fa manana ny Andriamanitra tena hoe fototra mihitsy izany tsika andry afaka hiankinana dia mila mahery foana isan'andro isan'andro dia makasitraka indrindra pastera tahiny Jesosy Alleluia amen Alleluia makasitraka indrindra anao ranabavy Lina dia misaotra indrindra amin'ny fandraisana anjara dia Andriamanitra manankiray pasoavana anie hamaly fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Lina nao tsika apiditra olona hafa indray Alleluia mahafinaritra be fa nitoroteny fohifohy fa maromaro nareo ilay zara fahatsapana dia any tena mahafinaritra be any zay makatsirony todareo mba rakatsirony amin'ny toteny zay indray makatsirony ny fizarana fahatsapana dao apiditra olona vavao indray tsika tahiny tompo ranabavy Rodine inona ary ny azonao zaraina androany Rodine anao fitenenana Alleluia makasitraka pastera ny fitenena aloha tena mahakasika be zany ilay toteny teo ary famebelarana koa izay mihintsina ny mianadagy tena nasadiviko tamin'ny fotoana izay tao tamin'azansy ilay toteny teny ary ilay tenin'Andriamanitra koa tena nasadiviko koa tamin'izay fotoana izay zahay tena anatin'ny fahaterena tena Andriamanitra tokoa ary avy malala ny ankilana indrindra tsika tsisy taratasy moa efa eo ambaravarana ny polisy tamin'izay fotoana fa kanefa zany matoky an'Andriamanitra hatrany satria izy momba atsika ary atsika moa zanany dia adidina ary voafidiny koa araka ny tenin'ny pastera teny Andriamanitra zany efa mitantona momba atsika foana amin'ny zavatra rehetra dia aoka izay misy tsika ho mino hatrany ilay avy malala ary irosa hatrany amin'ny fanontany azy dia mahereza tahiny Jesosy daholo amen Alleluia makasitraka indrindra ny ranabavy Rodine tamin'izany fizarana tadidiko mihitsy izay nisy fotoana ranabavy Rodine
tonga tao amin'ny agence ary polisy dia efa teo ambaravarana fa tamin'ny ora farany Andriamanitra nge miasatra amin'ny ora farany raha iandry an'izany raha mila valy momba an'izany ireny hoe ahoana izany Andriamanitra miasatra amin'ny ora farany dia anontany rana bavintsika rodinina fa ny ainan'izany rodinina. Andao rehetrika mbola piditra olona hafa indray haleloia mahafinaritra be mihitsiny fa maromaro nareo miditra. Andao mihitsika fitenenana indray ary zandry mami any Koety mami anao ny fitenenana inona ary ny azonao zaraina androany. Mankasitraka pasitera dia mankasitraka miady koa fa mampinaritra be ny tena nakasika mitoro-teny anio pasitera teny hoe tamin'ny misy fihinanandroale fianarana baranana dia zay mibandina io zay mibandina io tsy maty dia le izy satetiny Jesosy dia zay mibandina Jesosy dia afaka andresy ny minona olona mandalo baziny Jesosy dia tena mahafinaritra be nakakasy foka mipetrabetrika pasitera sahin'i Jesosy. Aleloia ranabavy mamia mahakasitraka amin'izany fizarana mahafinaritra be zany dia Andriamanitra ny hamaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany. Mbola misy ao aleloia aza maikitsika fa mbola misy zara-pahatsapana hafa indray ao andao ampanzotsika indray ary ranabavitsika Suzel inona indray ary ny azo Suzel zaraina androany anao ny fitenenana. Tahiny Jesosy daholo tsika rehetra dia mankasitraka pasitera nanome fitenenana dia mankasitraka be tabe anareo mianadata amin'ny toro-teny sy ny famelabelarana pasitera fa tena mamy sady mampahery be mihitsiny dia Jesosy ny ampitombohitra nareo mandrakariva. Aleloia amen. Tena kasika pasitera androany dia le teny pasitera hoe raha mandalo zavatra mampatahotra anao amin'izao fotoana izao dia aza matahotra fa Jehovahandriamanitra ny efa ombanao. Amen. Dia tena mandalo zavatra mampatahotra tokoa zay tamin'ity herinandro ity fa tena hoe naheno an'izany ten'Andriamanitra izany dia efa tena nahery be sady efa nampaherezin'Andriamanitra mialoha sady amin'ny alalan'izany teny izany. Tena ohatrany hoe natao sur mesure ho ahy mihitsy ny le toro-teny dia mankasitraka an'Andriamanitra dia mankasitraka pasitera voninahitra ho azy irery ihany. Aleloia amen. Aleloia mankasitraka indrindra andranabavy Suzel tamin'izany dia mahereza fa araka ny teniko teo hoe ny olana izay lalovantsika tsy lehibe noho ny toky efa nomen'Andriamanitra antsika. Ngeza ny toky nomen'Andriamanitra antsika tena ngeza ary tena ngeza azo itokiana fa mahereza isika mianakavy. Zao tsika mbola piditra olona hafa indray. Aleloia mpandrositsika andranabavitsika asobola tsy tafiditra izy ranabavy Berta. Aleloia any Koety inona ny azonao zaraina aminay androany anao ny fitenenana. Aleluia mankasitraka pasitera mamy zay mianja pasitera tena be mahery nisy solution-droany riazana fampaherenao rehetrarehetra tena hoe amin'ny maolombelonantsika mitamperamento moa tsy maintsy misy konflit na fiainana ary na dia mivakoka tsika na dia tsy mivakoka nefa raha mitoky amin'Andriamanitra ny amin'izay rehetra miandadeha amin'ny tenantsika miazany ny tena koa bebebondelona kely ny zao zao tena olana mafy amin'ny lehibe tsy anamidalolana le izy tena karapafidiana oganle tipapitaka. Irana tsiny tapaka ny connexion andranabavitsika Berta mampalahelo nefa nekezara zavatra ngeza be izy fa tsy maninona fa hoarina indray ianao miditra manao an'izay. Misaotra antsika rehetra izay nizara ny fahatsapana. Andriamanitra manakaripasoavina ny hamaly fitiantsika tsirairay avy dia tahiny tompo ianareo rehetrarehetra. Tena mitsodrano anareo mihitsy aho tahiny tompo manokana nareo tamin'ny fizarana fahatsapana izay nataonareo teo fa tena mampahery anay ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be. Misaotra amin'ny fandraisana anjara fa tsy mba kely ireny fa tena ngeza ary asan'Andriamanitra ngeza be. Ianareo izay mbola tsy mitory teny sy sisa ireo atomboeny amin'ny fizarana fahatsapana ngeny asan'Andriamanitra ataonareo fa ny fizarana fahatsapana ataonareo mampahery anay mampahery amin'ny mpijery
dia mahereza dia tahiny tompo. Anao hira anankiray ary tsika mifandraiky amin'izany ihany hirantsika aza manahy aza manahy fa Jesosy efa niteny fa ombanao dia anjarantsika tsy manam-panahina matoky an'Andriamanitra. Nao rehefa ataontsika tirity dia aoriana izay hivavaka avy hatrany isika dia hivavaka ho an'ny firenena. Hoe nofinaritra daholo. Zamanay miampitsinao ianao fa tsy fantatrao zay aserony aokany lanitra no bamfininao isy tompo mijery anao mandrelo fitarainanao azamanay miaminao ianao mbola maro atity andranao e fikasana firolofy anatsinao tany mafiasa manao Kristy miainy vavakao azamala eliana haini tumibubana finuna numavusiana nitisia sanyanau fagagana sanyatau Zamanay miampitsinao ianao fa tsy fantatrao zay aserony aokany lanitra no bamfininao isy tompo mijery anao mandrelo fitarainanao azamanay miamimafinao ianao mbola maro reo atity andranao reo fikasana firolofo anatsinao tany mafiasa manay Kristy miainy vavakao azamala eliana haini tumibubana finuna numavusiana netisia sayanao fagagana sanyatau azamala eliana haini tumibubana finuna numavusiana netisia sayanau fagagana sanyatau finuna numavusiana netisia sayanau fagagana sanyatau afatsika mifampahety avelona zany elohany babatsika azamanay ianao azamanany apisonao azamanany azonao manan'Andriamanitra miahany zany tsika rehetrarehetra
zamanay miampitsinao ianao fa tsy fantatrao zay aserony akanilanitrano bansininao isy tompo mijery anao mandrelo fitarainanao azamanay miamino afinao ianao mbola manre aty tsy miandranao efikasana sy rolofy anatsinao tany mafiasa manao Kristy miainy vavakao azamalaheliana hainitomibubana mifininanumavutiana nitesya sanyanao fatekana zaniyatao azamanay miampitsinao ianao fa tsy fantatrao zay aserony akanilanitrano bansininao isy tompo mijery anao mandrelo fitarainanao azamanay miamino afinao ianao mbola maroreo aty tsy miandranao ireo fikasana sy rolofo anatsinao tany mafiasa manay Kristy miainy vavakao azamalaheliana hainitomibubana mifininanumavutiana metesya sayanao fagagana zaniyatao azamalaheliana hainitomibubana mifininanumavutiana metesya sanyanao fagagana zaniyatao mifininanumavutiana metesya sanyanao fagagana zaniyatao amen Jesosy misaotra anao zay Jesosy malalany amin'izany izy zany misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny toriteny androany misaotra Jehovandriamanitra fa tena nampahery anay ianao tena tsapanay zany ary soranay ny anaranao lehibe satria ianao na toy izao anay fa nainao nidina nampahery anay teto ary matoky afarandeha atory izay hiatrika ny rapitsonay Andriamanitra hiatrika ny hoavinay Jehova dia matoky izay Jehovandriamanitra fa ero anay ty toriteny ty ero anay ty fandarana androany ty misaotra ny amin'ny teny rehetra izay nararako teto misaotra ny amin'ny tolotsaina ny fanay masin'Andriamanitra misaotra anao zay fa dio ny tsirairay avy izay tokantrano isam-batan'olona ianao ny fanahany fampahirezana ilay fanahany fahirezana mangy anay tsirairay avy ka hitraka avokoa izay hiala eto atory amin'ny fiadanam-pomba filaminantsaina ambony moralinanay Andriamanitra ary miverina ny tokonay aminao
matoky anao zay fa hitatananay amin'ny tanynakavanany fahamarinanao tokoa ianao tsy erikeriky zay tompo tsy erikeriky zay Jehovahandriamanitra fa hibanjina anao zay eritreritra anao zay hiandry anao zay voninahitra anao ta io zany teny zany mba voafafy amoa avy zato eny amin'ny tany lonaka nyriny teninao dia ny fony retoleto ny fiainana tsirairay avy ny tany lonaka anyriny zany teny zany Andriamanitra ka amoa avy zato eny ary tsy manam-pataperana aty anentinay tsirairay avy dia raha laza saotra manao raha misy tsy voalazako Andriamanitra ianao malala ny masoany tsirairay avy sy antokantrano isam-batan'olona mba tanterao amin'izy ireo mihoatra lavitra anao zay rehetrarehetra ny Andriamanitra fantatry fa betsaka ny zavatra azonao atao ary naty izay tsy nangatahana aza dia ho tanterahanao eo amin'ny fiainany misy saotra Jehovahandriamanitra tsy toa. Halleluia, amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoan'izao any firenena andao ampandrosotsika nanabavitsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Teny Jesosy mpafitira dia teny Jesosy keretrarehetra maheno ve? Maheno anao ny fitenenana. Eny ary dia rivavaka resika amin'izao fotoana izao dia hivavaka antsika ho amin'ny firenena. Jehovahandriamanitra ilaina eo satria betsaka anazy satria mbola afaka mifampahery teto sapanefa tena tianao izay Jehovahandriamanitra raha mbola afaka nahaizany teninao izany nampaheririnao zay satria tsy tianao kizy nofidianao izay Jesosy efa nofidianao izay dia zay Jehovahandriamanitra dia tena misaotra anao satria faly izay manana anao mampahery eny mombanay anao Jehovahandriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ary kazihoana rehetrarehetra zay zany tote manana anao le tena tianao le efa mifidany ary tonona ombanay tehirizam-pona izany mba hahery foana izay nomina zavatra mandalo ololohana Jehovahandriamanitra tehirizam-pona fo tena mombanay ianao Jehovahandriamanitra isaoranay ianao zany teninao izany Jesosy ary amin'izao fotoana izao dia vavaka ho amin'ny firenena tsy miafina aminao tsy misy titanao zavatra misy ny firenena amin'izao fotoana izao dia oety mety anatrianao Jehovahandriamanitra satria miranao ny firenena Jehovahandriamanitra dia reo tsirairay avy Jehovahandriamanitra mba tena tapa itotomonondry indrindra satria aminao rery ihany ny Andriamanitra afaka momba ianao rery ihany ny Andriamanitra afaka mitaky ianao rery Andriamanitra afaka mamova ny fiainan'olona rehetrarehetra dia amin'ny malagasy Jesosy mba tena hijoro amin'ny fitiavana anao hijoro amin'ny fanomponanao mba tsy nataloana amin'ny fanompoany taminy amin'ny zavatra fahavetavetana maro mba tena misy fifazam-pana marina tena mivavaka aminao irery ny malagasy Jesosy zany mba fanirinay dia kasi malagasy rehetrarehetra mba ho tonga tena iverina tanteraka aminao ary jereo tsirairay avy Jehovahandriamanitra tsy miafina aminao ny zavatra eo amin'ny firenena ito dia ikiny eo am-pelatananao Jesosy amizay mansoa ny firenena sy ny ankoranay rehetrarehetra le Jehovahandriamanitra satria tsy vitanianao izany fa amamahay zavatra rehetra sotranao izay rafinanao zany mivavaka firenena izany Jehovahandriamanitra dia ikiny eo am-pelatananao zany ary zay rehetrarehetra rehetra misaraka zay misaraka Jesosy amin'ny fanatrianao nandrataho mbola hanatrika ny rehetrarehetra amin'ny toerana izay alianay momba ny foana ny anao Jehovahandriamanitra araka ny teninao ary manana fatikisa foana izy satria efa nifidinao dia misaotra ny Jesosy. Halleluia. Halleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy $100 tamin'ny vavaka mamy ho an'ny firenena izay nentinao dia Andriamanitra manakire pahasoavana koa maly anao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany ranabavy $100 dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia, tapitra ny fandarantsika misaotra antsika rehetra ihany koa tonga niaraka taminay teto raha tsy tetonareo dia nangingina teto ny fandarana fa satria tetonareo dia nafinaritra ny fiarahana ary zao sady dia manasa anareo indreo tonga rapitso mifampahery tsika mifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra isika. Misaotra ny ranabavy Rodina tamin'ny vavaka fanomboana, ranabavy mihaja tamin'ny tokoteny, ranabavy $100 tamin'ny vavaka amin'ny firenena. Misaotra anareo rehetra izay nizara fahatsapana nafinaritra be teto raha mbola tsy tonga amin'ny ran'andra Jesosy dia katahiny tompo venana soamatsara tsika dia onetsika rapitso amin'ny ora mahazatra. akiradio.radio12345.com na izay maharesy.org ahafahanareo manaraka ny onjam-peo akiradio sy mijery ny mombamombantsika rehetrarehetra afaka manaraka ny fandarana sy ny video isan-karazany anatin'ny izay maharesy.org ianareo
dia tahiny tompo daholo rapitsindray miona halleloia manandriamanitra ny voninahitra amen